Halleloia, halleloia. Miarabantsika rehetra amin'ny anaramaherin' Jesosy Kristy tonga soa amin'izao hoanina sahaza amin'ny andro 10 ny volana Jona zao. Faly miona aminao eto indray ary andinika iaraka aminao ny tenin'Andriamanitra. Azadiny fa ny loha hevitra amin'ity volana ity dia ny fanjakan'ny lanitra. Ary ny lohateny androany izay hodiniantsika dia ny hoe mihevitra lavitra, mihevitra lavitra. Raha jerentsika ny tenin'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny Hebreo 1:12 dia milaza toy izao amin'ny anaramaherin' Jesosy Kristy. Ireo rehetra ireo dia maty tamin'ny finoana, kanefa tsy mbola nahazo ny teny fikasana. Fa nahatazana azy eny lavitra eny izy ka ravoravo ny haraba azy. Dia nanaiky fa vahiny sy mpivahiny tetỳ ambonin'ny tany izy. Amen, amen. Raha diniantsika ny reo mahery fo ao amin'ny Hebreo 1:12 ireo dia nanana zavatra iray nitovy izy rehetra ireo, dia ny fitodian'izy ireo nijery ny banjina an'Andriamanitra. Ary io fijerena io no nahatonga azy ireo hoe nihevitra zavatra lavitra mihitsy. Jereo tsara fa niala avy tany amin'ny Abrahama izay tsy nanana GPS, niala tamin'ny tanànana izy, nandeha tsy nisy GPS, fa nibanjina nijery lavitra satria izay ny tenin'Andriamanitra taminy. Nifidy ny fahoriana toy izay ny fafinaretana ohatra Mosesy, izy andrina tao Egypta fa nifidy fahoriana izy. Jereo koa Noa nanao sambo nefa toa tsy nisy rahona akory teny amin'ny lanitra, tsy nisy anankiray tamin'izy ireo nahita hoe ahoana moa zany hoe feno tanteraka ny androny, hoe nahita hoe inona ny vision zany, hoe mahita anazy hoe accompli ny vision ny azafady amin'ilay teny frantsay, fa amin'izay mahalaza azy tsara. Fa niaina avokoa izy ireo toy ny hoe zavatra nampanantenan'Andriamanitra dia azo antoka kokoa noho izay hitany masony. Tsy herim-po fotsiny zany fa finoana zany. Amen. Zany hoe nino zany zareo an'izay tenenin'Andriamanitra bebe kokoa noho ny zavatra hitany masony. Ny fisainana tsy dia alefa lavitra dia iray amin'ireo fitaovana mahomby indrindra amin'ity tontolo ity hanamaivanana ny olona ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Rehefa tsy mandeha lavitra mihitsy zany io fomba fisainana io dia lasa fitaovana mihitsy io hanamaivana ny zavatra ataonao eto amin'ity tany ity raha avy any amin'ny fanjakan'ny lanitra ianao. Ny fisainana afoy zany, ny fisainana tsy dia alefa lavitra dia lasa manakaly ny vokatry ny ampitso ho an'ny fahalemeny an'io. Mahafoana antso satria ny vokatra voalohany dia alahelo rehefa tsy mandeha lavitra ny saina. Ohatra hoe manapa-kevitra izay tsapany ao anatin'ny 10 minitra ilay olona, izay 10 minitra manaraka no nanapahana hevitra, fa tsy arak'izay nono ho an'ny 10 taona manaraka na ny mandrakizay. Zay no mahatonga ny hoe ny olona be dia be miteny hoe micomprendre angamba Jesosy, micomprendre angamba Andriamanitra rehefa misy adalàna atao, fa tsy mieritreritra ny amin'ny 10 taona manaraka na ny mandrakizay. Ary rehefa tsy mieritreritra lavitra dia matetika mampiavonavina ny saina zany. Zao koa anefa
azo atao tsara amin'ny hevitra lavitra fa ho an'ny voninahitra orery ihany. Izay koa zao dia misy zavatra tsy milamina. Ny mampiavaka ny fisainan'ny fanjakana lanitra dia ny fiorenana izy io amin'ny fitokinan'ilay mitana ny teny fikasana dia Jesosy Kristy izany, fa tsy ny fananana fahitana manokana momba ny hoavy fotsiny. Ny fisainan'ny fanjakana lanitra dia miasa amin'ny fotoanany natao hoe mandrakizay, tsy anio ihany fa mieritreritra ny ampitso sy ny taranaka faramandimby. Rehefa momba n'Andriamanitra sy ny fanjakany mihitsy ianao dia mila mieritreritra ny taranaka faramandimby. Moa izy ve tsy ny teny hoe hitany taranaka arivo mandimby? Eritreretana izany. Andriamanitra tsy voatazona amina fotoana voafetra na hoe misy manda Andriamanitra, tsia, fa mieritreritra ny ampitso sy ny taranaka faramandimby. Na izany aza tsy midika izany fa tsy hoe tsy misy ny ankehitriny na court terme, tsy misy hoe hevitra ankehitriny na court terme, tsy izany, fa izao le izy, le fanapa-kevitra raisinao androany na ny ankehitriny dia aza ankinina amin'ny zavatra hitanao maso androany, fa ankino amin'ny zavatra tianao ho tontsaina raha pitso. Amen. Izay mahatonga ny Abakoka miteny hoe soaty ny fahitana, ataony mpiazakazaka ho hita ny fahitana, satria ny motivationao na ny mampandroso anao na izay mampihevitra anao ny saina izay alefanao lavitra dia satria misy zavatra ho ataonao raha mipitso, fa tsy hoe ny androany sy ny androany ihany. Jereo tsara tahaka ny mpamboly iray, matoa izy miasa tany androany manondraka dia satria izy azo vokatra raha pitso. Amen. Ny Galatiana 5:7 dia mampanantena mihitsy hoe amin'ny fotoana mety raha tsy reraka tsika dia hijinja isika. Ny fanalahidy dia eo amin'izany fehezanteny farany izany hoe raha tsy reraka isika dia hijinja isika. Ny mpihevitra lavitra dia tsy mety miala alohan'ny finjinjana, ary tsy mahatoky raha ohatra ny hoe mpihevitra lavitra izany ianao dia tsy mahatoky mihitsy ny herim-ponao fotsiny, fa satria fantatrao fa Andriamanitra mihitsy ny mamarana izay fa natomboka teo amin'ny fiainanao, fa Andriamanitra ny miasa ao anatintsika na ny fikasana na ny fanaovana zavatra. Izay ny teny Filipianina 4:17. Jerentsika ny ohatra andavanandro azontsika ampiarana an'izany, tahaka ny hoe olona averiko indray hoe olona miasa tany, olona ray miasa tany, eo ny eo tsy misy vokatra fa mbola manondraka izy, manisy zezika izy, fantany fa hamokatra io amin'ny fotoana mahamety azy. Ny fisainana tsy mandeha lavitra nefa dia miteny hoe janony fa ela fa manondraka nefa ny mbola tsy mivoaka ao anaty tany eo. Ny fisainan'ny fanjakana lanitra kosa nefa dia ny hoe izay vorehetra namboleko dia hamoy amin'ny fotoana izay tsy voafehako, fa ilay nanome any asa dia mahatoky fa hatateraka ny fitomboana sy ny asany hatramin'ny farany. Amen. Toy izy mamafy sy mamboly, fa tsy very akory ny fikelezanay nataontsika. Tsarovy fa rehefa eo ampanondrahana ianao, eo ampanisy zezika ianao, dia tsy ho jerenao hoe hosokafanao indray le tany dia jerenao le vora ohatra ka mamoa. Tsia, mila mahatoky tsika, mila mandefa lavitra ny fisainantsika hoe izay zavatra ataontsika dia hiara-iasa ahasoantsika, satria izay ny tenin'Andriamanitra, izay zavatra rehetra dia hiara-iasa ahasoan'izay tian'Andriamanitra. Dia ohatran'izay koa izany tsika hoe
alefa lavitra le saina, zay zavatra ataonao dia ho ambinin'Andriamanitra ny asanao, ho ambinin'Andriamanitra ny tananao, ary tsy maintsy mamokatra io raha ohatra ka tsy ketraka isika. Amen. Ny dingana azonao atao dia izao: soaty ny sehatra iray izay saika hoe ny elanao fa satria ianao tsy naharitra. Dia avy eo soaty hoe anao ahoana ny vokatra io asa io afaka 5 taona. Raha ohatra ianao ka mahatoky ka tohizanao ilay izy, tsy ho an'ny voninahitra ao fa ho an'ny voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Amen. Tehirizo taratasy io eo amin'ny toerana hita maso, soaty zany dia taovy eo amin'ny toerana hita maso isa-maraina, dia tonoiny foana afaka 5 taona, dia zao ny vokatra io asa io. Amen. Sady manondraka ihany ianao, mamboly ihany ianao, dia ho hitanao tsara ahoana izany fiasan'Andriamanitra rehefa mahatoky azy zany. Averiko ho voninahitr'Andriamanitra rery ihany. Amen. Hivavaka tsika. Tompo, omeo anay ny fahitana lavitra, tsy ny fahitana ny famirinay manokana fa ny fahitana ny fahamarinanao. Amin'ny vanim-potoana izay hitanay fa kely ny vokatra, ampio zahay, ampio zahay mba ho tsaroanay fa ianao ny miasa ato anatinay. Misafidy ny fahatokiana izahay androany, mahatoky fa ianao ny mamarina izay efa natomboko ao teo amin'ny fiainanay. Tsy hiala izahay fa hatoky anao hatramin'ny farany. Amen. Amen. Raha ohatra ka nahakasika anao izany teny izany dia zarao amin'ny namanao, amin'ny olom-patatrao mba ahazo herim-panahy ihany koa zareo. Ary azadino ambarao hatramin'ny farany hoe zavatra rehetra dia miara-miasa hatoky an'izay tian'Andriamanitra, ka ny tanako sy ny asan'ny tanako dia ho voata, ka rehefa amboly dia maharitra fa tsy maintsy mamokatra io. Amen. Amen. Ary eny tokoa fahasoavana sy famindrapona anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao, dia toetra ohatran'i Jehovah andro lava ianao. Ampitiavana be dia be Dr. Rina Telesforiana.